kojakoja toy ny siramamy, ronono, fotsim-bary ho an'ireo be antitra, zinga, sio, koveta miampy fotsim-bary ho an'ireo sahirana ara-pivelomana, pulvérisateur, arrosoir, bourette, sarclaise ho an'ireo tatsapam-boly ary fauteuil roulante ho an'ireo siambana ara-batana. Io no natolotry ny minisitry ny mponina sy ny fihina ara-tsosialy ary ny fampivoarana vehivavy ramatoa Raharimamy Lucien Irma raha nandalo teo Taparafara ny tenany ny alakamisy 21 oktobra tolakandro teo. Zany asa masina mankadiry zay sahan'ny ministeranay izay dia rariny sitsiny raha midinay fotony mijery fotony izany sosialy vahoaka izany sy raha mandeha mitsidika ihany dia sarotra be ny mandeha tanam-polo fa mba mitondra zay fotsirambony tanana zay zakan'ny ministera mba homena amin'ireo sokajy olona zay voakasiky ny fiahina ara-tsosialy. Ny tanana ny mponina na ny havana manan-kilema izany na ny fikambanam-behivavy izany na ny fikambanan'ny zokiolona izany mba hamoramora ny fiara-miasa ministera mponina iroso amin'ny fidirana anaty fikambanana ara-dalàna eo anivon'ny distrika sy mandalo kiondalina hoy izy ny firenentsika nisy ny fanentanana nataony tamin'ireo vahoaka mba handray anjara amin'ny fifidianana ho avy izao. Ankoatr'izay dia vanim-potoanan'ny pesta ny toy izao nanentana ny vahoaka ihany koa ny tenany amin'ny fahadiovana indrindra ny tsy andorona tanety sy ny zetra izay antony mahatonga ny pesta.